Anio Alahady 5 ny volana Aogositra taona 2024 Alahady 7 manaraka ny Trinité ary Alahady izay nitondrana ambavaka ny akany fialofana tangaina na ny akafita izany. Ny liturjia amin'ny andro voalohany tiavana ny ombonantsika ao anatin'izao Fanompoam-Pivavahana izao ary amaranantsika ny fibanjina ny lohahevitra hoe manamasina ny tenany ny MPINO. Riavana malala rehetra ao amin'ny tompo aminareo mandrakarivany ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Andeha hisaotra sy hiderin'Andriamanitra isika riavana ka raha tsika mamaky ao am-pitsanganana ny salamo. Vakitsika izany amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ry fanjakana ambonin'ny tany mirao an'Andriamanitra mankalazany tompo ilay mitaingina ny lanitra izay hatry ny fahagolona indro mamoaka ny feony izy dia feo mahery ekeo an'Andriamanitra ny hery ambonin'ny Israely ny voninahiny ary ny hery ny any amin'ny lanitra mahatahotra ianao Andriamanitra ao amin'ny fitoeranao masina. Andriamanitra ny Israely no manome hery sy tanjaka ho an'ny olona isaorana ny Andriamanitra. Amen. Vavakisika riavana ry Andriamanitra mpanjakanay io indray tokoa izahay tafavory eto amin'izao tranonao izao midera sy mankalaza ary manome voninahitra anao Andriamanitra. Ianao Andriamanitra be voninahitra, ianao Andriamanitra masina. Andriamanitra mideranao tokoa izahay satria mendrika izany ianao. Isaoranay ianao tompo ny amin'ny ity fotoana ity izay atsapanay fa Andriamanitra mpamindra fo tokoa ianao matoa izay mbola afaka miantso ny anaranao amin'izao alahady vaovao izao. Isaoranay ianao tompo fa matoa izay mbola afaka tonga aty amin'ny tranonao dia noho ny fitiavanao izany. Isaoranay ianao tompo fa ny zavatra rehetra mifamaofao eo amin'ny fiainanay na ny tsara izany na mahafinaritra enina mety izay mampalahelo aza dia tsapanay tokoa fa asehonao Andriamanitra izany mba hanefenanay dia isaoranay ianao izany rehetra izany. Ankehitriny ary tompo dia tafavory tokoa izahay mangataka ny asa fanainao masina izahay mba hahatonga fary ny vaovao aty anatinay ary fivoriana masina tsy aroaparatsiana tokoa ny fivoriana tanterahana eto. Fa minaran'i Jesosy naovanay sy andrinay ny vavakay. Amen. Riavana malala rehetra amin'ny tompo andeha henotsika amin'ny fanajana sady hoeritreretintsika tsara ny teny manambarana sy sitrapon'Andriamanitra amintsika indray amin'ity nio ity. No soratra masina manao hoe koa manana ireo teny fikasanareo isika ry malala dia aoka isika nadio ny tenantsika ho afaka amin'ny fahalotona rehetra na amin'ny nofo na amin'ny fanahy ka hatanteraka ny fahamasinana amin'ny fahatahorana n'Andriamanitra. Amen.
Riavana malala tafasaraka tamin'Andriamanitra isika noho ny tsy fankataovantsika ny sitrapony. Andeha isika hiaiky ny tsy fahamarinantsika eo anatrehany hivavaka mangina isika aorian'izay iombonantsika ny vavaka fifonana vavaka isika. Andriamanitra manoloana ny sitraponao dia tsaronay tokoa fa tsy tonga lafatra izahay ary mila ny famindraponao mandrakariva mba hahatonga anay ho tsara fihavanana aminao. Miaiky izahay Tompo fa matetika tokoa izay no mandoto ny fanahinay na ny nofinay ny amin'ny zavatra izao fiainana izao izay tsy araka ny sitraponao Andriamanitra akory. Tsy mandeha amin'ny fatahorana anao izahay Tompo fa ny manimbazimba ny fahamasinanao aza no ataonay. Dia ankehitriny Andriamanitra manatona anao izay miaiky ny tsy fahamarinanay. Mamela ny helokay Tompo na tamin'ny fisainanay na tamin'ny tenina loaka ny vavanay izany satria samy tsy nanomezam-boninahitra anao Andriamanitra izany rehetrarehetra izany. Mifona aminao izahay Tompo mba diovy izahay ary mba hadio tokoa ary amasino izahay mba hanahaka anao Andriamanitra ianao Andriamanitra izay masina. Noho ny amin'i Jesosy Kristy no ahafahanay maniry sy mangataka izany vavaka izany. Amen. Riavana malala ny Tompo Andriamanitra ivavahantsika dia Andriamanitra mpampindra fo tokoa ho anao izay mibebaka marina tokoa ary andeha hitsangana handray ny teny somafaly atotry ny Tompo ho antsika. Fa hoy ny Tompo dia ho fafazako rano madio ianareo ka adio ny mba ho afaka mifaly tonareo rehetra sy ny samponareo rehetra no hanadiovako anareo ary omeko fo vaovao ianareo ary fanahy vaovao no ataoko ao anatinareo ary asoroko amin'ny nofinareo ny fo vato ka omeko fo nofo ianareo. Ko ambara amin'ny anaran'ny Tompo ary
fa vaovelany elokareo noho ny anarany masina. Aleloia, miderany tompo. Amen. Vaovelany elony sy voasarona ny fahotany sambatrany olona isay tsy sainy Jehova eloka ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Siatalo vahofamitsisa eniny faota koisaina afu pasasany koa isa atraminy sauti entre atraminy sauti entre ny fitepony fo gozay ravotoko onena ny tompo Jesu. Ho antsika izay vaovela heloka riavana andeha isika hanambara-panabe maso ny finoantsika araka ny fanekam-pinoana laharina fahaefatra manao hoe manambara ny finoantsika ny Jesosy Kristy isika dia araka ny tenin'ny Jaona mpanao batisa hoe indro ny zanak'ondron'Andriamanitra izay manaisotra ny fahotany izao tontolo izao sy araka ny teny nataony Andrea hoe efa nahita ny Mesia izahay sy araka ny teny nataony Natanaela hoe Rabio ianao ny zanak'Andriamanitra ianao ny mpanjakan'ny Israely sy araka ny teny nataony Samaritana hoe ny tenanay no nandre ka fantatray fa izy tokoa ny mpamonjy izao tontolo izao sy araka ny teny nataony Petera hoe ianao ny Kristy zanak'Andriamanitra velona ianao ny manana ny tenin'ny fiainana mandrakizay ary araka ny teny nataony Tomasy hoe tompoko sy Andriamanitro. Amen. Angatahana hitsangana ny ankizy sy ny tanora rehetra. Ny fukumba umurana rina tuniani sasakeli tsotra sady marina tsy mialona tsy matitra fa manao ny sitraka tsy mialona tsy matitra fa manao ny sitraka. Manonona ny fiadanan'i Jesosy Kristy ao amin'ny ankizy sy ny tanora rehetra. Vavaka isika. Andriamanitra isaoranay ianao fa omenao ampahampitoana indreny ankizy sy ny tanora mba handre ny teninao dia mitenena tompo araka ny fombanao fa miaino izay mpanomponao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Afaka mipetraka nareo ankizy sy tanora. Andengesiko hafa ny baibolinareo ankizy ao amin'ny Jaona toko 7:10. Jaona toko 7:10 ny andininy 7:10. Rehefa hita dia vakina amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe manamasina azy amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Averintsika hoe
manamasina azy amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ikotoraka izy dia vao afaka baccalauréat. Afaka baccalauréat izy dia nianatra teny amin'ny anjery manontolo. Dia rehefa tonga teny izy dia nisy fitaovana ilaina ho amin'ny fianarana dia finday zany. Finday mba ilay raitra ireny ny mpampianatra zany no ampiasainareo dia mividy karta anankiray nareo matanjaka tsara mba hitehirizana ny lesona maro samihafa. Dia ataonareo amin'ny fianarana ihany io finday io. Dia teny tamin'ny ray aman-dreny izy mila finday ahony miaraka amin'ny karta fa ampidirana ilesona ilay izy. Ay hoy ray aman-dreny mila zany ianao, eny ary andeha ary isika hividy finday sy ilay karta zany. Dia vidiana ilay finday sy karta dia hoy ny dadan'ny koto, zao ry koto ity finday sy karta ity dia atokana ho amin'ny fianarana irery ihany fa tsy ampiasainao amin'ny zavatra hafa izany. Dia ity karta ity ihany no ampidirina ao anatin'io finday io fa tsy mahazo ampidirana hafa io sao manimba azy. Eny hoy ikoto. Fa zao nefa rehefa nianatra amin'izay izy dia zao ikoto tena mazoto mianatra be izy teny amin'ny anjery manontolo. Dia zao anefa ny mpiara-mianatra aminy tsy dia mianatra izany, tsy dia mianatra ny akamarony fa somary mingitringitrika daholo. Dia izao manana lesona be dia be ikoto ao anatin'ny finday sy ao anatin'ny karta. Dia hoy ny mpiara-mianatra aminy, orikoto ao angamba meo lesona fa tena tsy manana mihitsy dia hoe aizany amindrana azy ary ao ty misy karta ty mba hatsifo ihany. Dia hoy ikoto sena misy virus iny, tsy misy virus zany io se dia mbola niezaka niteny tamin'ny koto ihany ilay mpiara-mianatra tany ao mba meo lesona. Dia nalana ny karta ny koto dia nampidirina karta ny ankizy hafa. Zao anefa tsy anankiray fotsiny no niteny tamin'ny koto hoe mba meo lesona fa efa tsy latsaky ny 5 ny karta nisy an'ilay andreo mpiara-mianatra tamindreo nefa misy virus avokoa. Dia rehefa nampidirina tao anatin'ny finday any koto ireo karta samihafa ireo dia farany maty ny finday any koto. Dia rehefa nentana teny mpamboatra dia hoe tsy velona intsony ity fa virus no namonana io. Rakizy sy tanora ny tenantsika ny fotsika dia natokana ho an'Andriamanitra. Noho izany raha avelantsika hidirany virus maro samihafa izany dia tsy maintsy simba ihany ny farany. Inona virus be dia be mety ho ampidirintsika ao anatin'ny tenantsika io? Ny tsy fankatoavana, ny fielonana, ny laingalainga, ny tsy fitiavantsika ny namana, tsy fankatoavana ny ray aman-dreny, tsy fankatoavana ny tenin'Andriamanitra. Ireny dia virus manimba ny tenantsika avokoa. Fa izao andeha atokantsika ho an'ny tenin'Andriamanitra ny tenantsika. Ahoana moa ilay soratra masina teo? Manamasina azy amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Ny tenin'Andriamanitra ihany rakizy sy tanora no mamelona antsika fa aza ampidirana virus tsy akoatra ny tenin'Andriamanitra izany. Ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Amen. Vavaka isika. Isaoranay ianao Andriamanitra fa tsy tianao tokoa ny ankizy sy ny tanora hiaroaro amin'ny pentipentiny izao tontolo izao, fa efa nofidianao izy ireny Tompo ny toerany tenin'Andriamanitra. Dia nosafidianao ny ankizy sy ny tanora tamin'ity anio ity mba ho amasininao ihany koa ary ny teninao irery ihany no hititra ao anatin'izy ireny. Misaotra Tompo fa tiana avao ny ankizy sy ny tanora ianao ary tiana masina azy. Amin'ny anaran'i Jesosy naovanay sy andrinay ny vavakay. Amen. Hiara-mivavaka isika Tompoko. Andriamanitra raisy zanaka ary fanahy masonao
Tonga ny fotoana makina sy enona ny soratra masina. Koa mangataka ny fanahy masinao izahay, hanazava am-ponay tsirairay avy, ka atakaranay izay tianao ambara. Ary mpanomponao izay tondra ny hafatra hotendrenao ny lelany, hanambara ny tena sitraponao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Hamaky sy haino ny soratra masina isika. Ao amin'ny fanaikena taloha, boky ny Salamo faray 120, andiny voalohany ka hatramin'ny 19. Rehefa hita dia ovaka itsika amin'ny anaran'ny Tompo. Heno ny fitarainako Andriamanitra, tandremo ny vavako, any am-paran'ny tany no iantsoko anao, raha reraka ny foko. Ento aho ho any vatolampy izay avo katritratro, fa ariko ianao sy tilikambo mafy antosirako ny fahavaloko. Aoka hitoetra ao an-tranonao mandrakizay aho, aoka hialoko ao ambanin'ny fanomban'ny elatrao aho. Fa ianao Andriamanitra, efa nandreny voadiko, efa nomenao ahy ny lovan'izay matahotra ny anaranao. Halavao ny andro ny mpanjaka, aoka ny tanany atratra ny taranaka maro. Aoka hitoetra eo anatrehan'Andriamanitra mandrakizay izy. Famindra-po sy fahamarinana no tendrenao hiaro azy. Ka dia izany no ankalazako ny anaranao mandrakizay, mba anefako isan'andro ny voadiko. Hotoizantsika ny famakiana ny soratra masina ao amin'ny fanekena vaovao, filazantsara araka ny Jaona toko 17, andininy 9 ka hatramin'ny 9. Ary hofanantsika ny famakiana ny soratra masina ao amin'ny epistily nosoratan'i Jakoba toko 1, andininy 9 ka hatramin'ny 17. Rehefa hita dia ovakina amin'ny anaran'ny Tompo. Nasehako tamin'ny olona izay nomenao ahy avy tamin'izao tontolo izao ny anaranao. Anao ireny ka nomenao ahy ary notandrema ny teninao. Fantany ankehitriny fa avy taminao izay rehetra nomenao ahy, fa ny teny izay nomenao ahy dia nomeko azy kosa ary noraisiny. Ka fantany marina tokoa fa taminao aho, ary nino izy fa ianao no naniraka. Izao mangataka ho azy. Tsy mangataka ho an'izao tontolo izao aho, fa ho an'izay nomenao ahy, satria anao izy. Ary izay ahy rehetra dia anao, ary izay anao dia ahy, ary efa akalazaina eo aminy aho. Ary tsy eto amin'izao tontolo izao intsony aho, fa izy reto no eto amin'izao tontolo izao. Ary izao makany aminao, Ray Masina, tehirizy ireo amin'ny anaranao izay nomenao ahy, mba ho ray ihany izy, tahaka ny mahiray atsika. Raha mbola teo aminy aho, dia nitahiry azy tamin'ny anaranao izay nomenao ahy, ary notandremako izy ka tsy misy very afa-tsy ilay zanako ny fahaverezana ihany, mba hatateraka ny soratra masina. Fa ankehitriny makany aminao aho, ary izany teny izany no lazaiko eto amin'izao tontolo izao, mba hanana ny fifaliako tateraka ao aminy. Efa nomeko azy ny teninao, ary alan'izao tontolo izao izy, satria tsy naman'izao tontolo izao tahaka tsy naman'izao tontolo izao. Izao tsy mangataka aminao mba hampiala azy amin'izao tontolo izao, fa ny mba hiaro azy amin'ny ratsy. Tsy naman'izao tontolo izao izy, tahaka tsy naman'izao tontolo izao. Manamasina azy amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Tahaka ny nandrahanao ahy ho amin'izao tontolo izao no mba nandrahako azy kosa ho amin'izao tontolo izao. Ary ho an'ny reto no hanamasinako ny tenako, mba hanamasina ny fahamarinanao azy. Raha misy manao azy ho mpivavaka, nefa tsy mameh ny vavany fa mamitaka ny fony, dia zava-poana ny fivavahana izany olona izany. Izao ny fivavahana madio sady tsy misy loto eo anatrehan'Andriamanitra ray, ny mamanginy kambotsy, mitondra tena amin'ny fahoriany, sy ny miaro ny tena tsisy pentipentina avy amin'izao tontolo izao. Amen.
fotoana tena ieterinanao izay rehetra ifoko hoe anao fandray masina ny fiainako ofa ka masinona. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo dia mbola napaka mamponareo mandrakarivany ny fahasoavana sy ny fiadanana fa amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Ny filazantsara ny Jesosy Kristy ry havana arak'izay fomba hitantarany jaona azy no handeha velary ambanomasinareo fa izany no andraisana hafatra amin'ny tia anio ity. Ry havana mivavaka ho antsika Jesosy, mivavaka ho antsika Jesosy. Ity jaona toko fa 7 ity dia mizara telo mazava tsara. Voalohany vavaka atao amin'ny Jesosy ho an'ny tenany manokana, ny faharoa vavaka ho an'ny mpianatra, ary ny fahatelo dia vavaka ho an'ny mpino izany. Ity manoloana antsika ity dia vavaka ho an'ny mpianatra Jesosy izany. Ireo izay fanandray an'i Jesosy tompo sy mpamonjy ny fiainany, nanaraka ny fampianarany tonga mpianatra no entin'i Jesosy Kristy ambavaka eto. Vavaka ahitana fahefana io nataon'i Jesosy Kristy io ry havana malala. Sarobidy ary tena hoe zava-dehibe tokoa izany hoe entina ambavaka izany. Ary ny olona rehefa mahita kristianina ohatra andeha hivavaka izy dia ny ataony any hoe mivavao anay mpanoty e. Izay ny ataon'ny olona rehefa mandeha mivavaka izy, mba mivavao anay e, fa tsy afaka mandeha mivavaka izahay. Fa ambony lavitra noho izany ry havana malala no ataon'i Jesosy Kristy eto amin'izao perikopa izao dia izao ny mivavaka ho an'ny mpianatra. Fahamarina voalohany hitantsika eto ry havana malala dia izao mivavaka ho antsika Jesosy mba hatsapahantsika fahefan'Andriamanitra isika. Mivavaka ho antsika Jesosy mba hatsapahantsika fahefan'Andriamanitra isika. Hoy ny 9 hoe izao mangataka ho azy, tsy mangataka ho an'izao tontolo izao aho fa ho an'izay nomenao ahy satria anao izy. Eto izany mivavaka ataon'i Jesosy Kristy ry havana malala dia maneho mihitsy fa tsy mivavaka ho an'ny olona tsy mino izy fa izay nomen'Andriamanitra azy no entiny ambavaka. Anao izy satria anao izy. Ry havana malala le hoe anao izy eto dia midika hoe fananana, midika hoe misy olona iandraikitra anao zany, misy tomponao, zany hoe sarobidy eo masony tompony ilay fananana zany. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo mbola eto amin'izao tontolo izao tokoa isika, fa izao na eto amin'izao tontolo izao azy isika dia izao tsy tokony ho adinoantsika fa an'Andriamanitra nge isika ty tsarovy fa sarobidy eo anatrehan'Andriamanitra ianao, tena tsy ombonany amin'ny hafa mihitsy ianao. Mila fantatritsika izany ry havana malala ary mila resy lahatra isika fa an'Andriamanitra nge isika ty efa novidiny tamin'ny rany isika ary tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy no nividianany antsika hoe fa ho an'izay nomenao aho Jesosy Kristy. Zany hoe misy olona zany mbola tsy ananana, mbola tsy an'i Jesosy Kristy, fa izao sy anao kosa efa an'Andriamanitra isika ry havana malala. Zany hoe efa sarobidy eo anatrehan'Andriamanitra, tonga fananan'Andriamanitra isika dia aza manao manaraka ny fanaon'izao tontolo izao ry havana malala, fa tsy naman'izy ireny isika fa betsaka mantsy ny fanaon'izao tontolo izao ary be dia be ny olona mbola voafatotro zany ary mbola voarebirebiny zany fanaon'izao tontolo izao izany. Ary na ny kristianina aza izay efa hoe an'Andriamanitra dia mbola misy voafatotra any ihany. Fa eto Jesosy Kristy mivavaka hoe anao izy, sarobidy be zany ry havana malala. Afaka milaza zany ianao fa manan'Andriamanitra izay tomponao miantoka ny fiainanao dia aza manaraka ny fanaon'izao tontolo izao. Fa ny fahamarina faharoa dia izao mivavaka ho antsika Jesosy mba hitehirizany, mba hitehirizan'Andriamanitra antsika. Mivavaka ho antsika Jesosy mba hitehirizan'Andriamanitra antsika. Fanaon'izao tontolo izao ny mitaona olona ho amin'ny faharatsiana, mampivily lalana ho any amin'ny fahavetavetana sy ny filany zao tontolo izao. Tsara mpiantoka ny mpino satria ny vavaka ataon'i Jesosy dia hoe niarovan'Andriamanitra ny olony, indrindra fa nitehirizan'Andriamanitra azy. Hoy ny voasoratra hoe ray masino tehirizy ireo amin'ny anaranao izay nomenao ahy, mba ho iray any izy rehetra tahaka ny mahiray antsika. Raha mbola teo aminy aho dia nitahiry azy tamin'ny anaranao izay nomenao ahy. Alan'izao tontolo izao
manko a ireto mpianatra ireto ry havana. Tsarovo tsara ilay teny hoe mitahiry, ilay hoe tehirizina dia misy heviny anakefatra farafahakeliny ry havana. Ny voalohany dia hoe mikarakara, ny faharoa manara-maso, miaro amin'ny ratsy, ary ny faefatra farany dia hoe mitandrina mba tsy ho very. Izany tokoa mantsy no asana ny rana ny Jesosy Kristy dia izao ny karakara ny olona, anara-maso ny olona, hiaro amin'ny ratsy ary hitandrina mba tsy ho very. Izany rehetra zany no iandraiketan'Andriamanitra antsika, hitehirizan'Andriamanitra antsika, no hoe mitandrina mba tsy ho very havana malala dia izao no ny fahotana tafasaraka tamin'Andriamanitra ny olona. Tsy misy fomba hafa hiverenana ny fifandraisana amin'Andriamanitra raha tsy Andriamanitra mihitsy aloha no midina tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy mba hampiavana ny olona samy olona ary amin'ny olona sy amin'Andriamanitra. Izany hoe noho ny fahotana dia potika ny olona, tsy misy raisina eo anatrehan'Andriamanitra fa izao mba hamerenana amin'ny laoniny indray ny voninahitry ny olona eo anatrehan'Andriamanitra dia izao maty Jesosy Kristy ary nitsangana tamin'ny maty mba hamelona ny olona indray. Ilay maizy azy ny olona rehefa nandray an'i Jesosy Kristy mihitsy no tiany Jesosy Kristy ambary hoe tehirizo izy ireo. Izany hoe efa nikarakaraiko izy ireo, efa narahako maso izy ireo, efa narovako izy ireo, fa izao tandremo tsara mba tsy ho very izy. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo tena te hitahiry anao Andriamanitra satria zanany ianao. Izy mihitsy no te hiaro anao amin'ny ratsy rehetra, indrindra moa fa nitady antsika izy ry havana malala. Noho izany mahazo mandro ivonivaty zany isika kristianina satria tsara piaro isika, tsara antoka isika. Dia izany no miteraka fifaliana ao antsika dia izao hoe Andriamanitra mihitsy kay no mikarakara, Andriamanitra mihitsy kay no manara-maso, Andriamanitra mihitsy kay no miaro antsika, Andriamanitra mihitsy kay no mitandrina antsika mba tsy ho very. Tsy misy ry havana malala olona afaka manome antoka antsika fa hitahiry antsika, na hikarakara antsika, anara-maso antsika, na hiaro antsika amin'ny ratsy, fa izao voafetra ihany ireny. Fa Andriamanitra kosa dia manome antoka fa mitahiry antsika izy. Noho izany ry havana malala, raiso ho finoana ho antsika, tehirizo ho am-pontsika, izany hoe raha ho avy tokoa Jesosy Kristy dia olona tsy manan-tsiny eo anatrehany isika satria efa no tehirizin'Andriamanitra olom-baovao noho amin'i Jesosy Kristy. Fa ny fahamarinana fahatelo farany dia izao mivavaka ho antsika Jesosy mba hanamasinany, mba hanamasinan'Andriamanitra antsika. Mivavaka ho antsika Jesosy mba hanamasinan'Andriamanitra antsika. Ny tolom-bavaka Jesosy dia ny hoe manamasina azy amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Nahita isika tamin'ity volana ity ry havana, ny amin'ny hoe manamasina izany dia hoe voatokana miavaka, fa ny hoe manamasina ihany koa na fanamasinana dia misy an'ireto heviny anankitelo reto farafahakeliny. Voalohany dia hoe mampisaraka amin'ny zavatra ratsy ary manokana ny zavatra tsara ho an'Andriamanitra. Mampisaraka amin'ny zavatra ratsy ary manokana ny zavatra tsara ho an'Andriamanitra. Ny faharoa dia hoe manafaka any amin'ny fanamelohan-tena, manafaka amin'ny fanamelohan-tena. Ary ny heviny fahatelo farany dia izao hoe manadio ny ao anaty ka manavao ny toe-po amam-panahy. Manadio ny ao anaty ka manavao ny toe-po amam-panahy. Izany no hanamasinan'Andriamanitra antsika ry havana malala. Navahana tamin'izao tontolo izao isika, izao tontolo izao izay feno petipetin'ny faharatsiana maro samihafa, fa izao nalain'Andriamanitra tao anatin'ireny isika dia izao navahana. Izany hoe tsy an'izao tontolo izao intsony isika izany, fa izao Andriamanitra efa nanavaka dia natokana ho an'Andriamanitra isika, hoe manafaka antsika tamin'ny fanamelohan-tena. Izany no zavatra mahazo ny olona amin'izao fotoana izao ry havana malala. Rehefa misy zavatra tsy mety ataony dia mifona amin'ny manodidina azy izy, dia tsy mamela azy ny manodidina azy, dia izao mahatsiaro meloka mandrakariva izy hoe dia noho nataoko moa izany no nahatonga ny ry ohatr'izao, dia noho nataoko izany mahatonga ny anina manao ohatr'izao, dia manamelo tena ny olona. Ary ny afarany aza mamono tena izy satria mahatsiaro meloka mandrakariva. Ary izany mahazo ny tanora maro amin'izao fotoana izao dia ilay hoe mahatsiaro meloka mandrakariva. Fa izao ry havana malala, efa nafahany Jesosy Kristy tamin'izany fanamelohan-tena izany sika, efa namasinina izany mantsy ny hoe manamasina, dia izao afaka amin'ny fanamelohan-tena isika satria maty Jesosy Kristy mba hitondra hisolovoanantsika noho ny fahotana eo anatrehan'Andriamanitra. Zany madio isika, masina isika, ary tsy misy olona intsony afaka nameloka antsika satria
Jesosy Kristy no efa maty. Ry havana malala, tena hoe tian'Andriamanitra isika mba ho azy ary ny fiainantsika manontolo dia atokana ho azy. Tsarovy fa tsy anisan'izao tontolo izao intsony isika ary miavaka amin'izao tontolo izao isika dia sitrapon'Andriamanitra dia ny atonga antsika hitoetra amin'izany, tsy fangaroaro amin'ny faratsiny izao tontolo izao fa efa natokana ho an'Andriamanitra isika noho izany. Teny isika hiavaka amin'izao tontolo izao. Masina ny Andriamanitra ivavahantsika, afaka ny ho masina koa isika satria izy mihitsy no efa mana-masina antsika. Indray mandeha dia any amin'ny toerana ambanivohitra no nipetrahan'ny bema sy ny ray aman-dreniny. Rehefa mipetraka any ambanivohitra dia miompiompy ny akamaroan'ny olona. Ny omby nefa any ambanivohitra dia tsy mba hoe manana toerana hoe trano ohatra ny hitaty hoe misy trano manokana hidirany mihitsy ao, fa eny atokotany na hoe kijana eny no hipetrahany ny omby. Dia eny zany ny toerana natokana ho an'ny omby. Indray mandeha ary avo be ny orana. Rehefa avo be ny orana dia i bema ity tena tia ireo biby fiompin'ireo mihitsy. Dia hoy bema matsy an'ny ray aman-dreniny, dada sy neny andeha ampidirina ao an-trano ilay omby fa lena ny orana, mampalahelo izy. Dia hoy ny ray aman-dreniny, ory bema, ahoana ny ampidirana omby aty an-trano zany fa tsy azo ampidirana aty an-trano zany ny omby fa natokana tranon'olombelona ity trano itoerantsika ity fa tsy tranona omby zany. Io moa ry dada sy nefa mampalahelo angela omby jerenge mangovitry ny atsika mihitsy izy. Ary bema tsy ampidirina aty zany io. Io moa ny angavy teo izy farany nanaika any ny ray aman-dreniny. Dia rehefa nampidirina ary tery dia tery ny varavarana ny amin'ny toerana ambanivohitra satria matahotra izy ireo ny amin'ny mety hoe mpangalatra dia atao teritery ny varavarana aty amin'ny efitra ambany zany fa ny any ambony any somary ngezangeza. Dia nampidirina ny omby, nampidirina ny lohany, tena tsy ho tafiditra ato ty hoy ny dada sy mamany fa aleo izy hijanona tokotany hafa efa hitsahatra io orana io. Io moa dada sy neny mba ampidirina moa fa tena mampalahelo ngely omby. Dia nampidirina ny lohany. Tena tsy mety fa tena efa manomboka mitritra ty trano ty. Io moa dada sy neny nampidirina ihany, tafiditra indray sorony. Efa nanomboka mitritra ny trano. Ory bema tsy mety fa avoay fa tena nkibony ary mbola tsy tafiditra efa mitritra sahady ny trano. Io moa dada sy neny mba ampidiry hoe nampidirina ihany, tafiditra nkibony, nomboka nitrehitra amin'izay ny trano. Mbola nampidirina ihany, farany tafiditra ny omby, nirodana ihany koa ny trano satria narodany ilay omby tsy tokony hiditra ao an-trano zany. Ry havana malala rehetra ao amin'ny tompo efa natokana ho an'Andriamanitra izao sy ianao. Efa masina eo anatrehan'Andriamanitra isika. Jesosy Kristy mihitsy anie no mivavaka ho antsika mba hatsapatsika efa an'Andriamanitra isika, mba hitehirizana antsika, mba hanamasinana antsika. Noho izany ary tsy fitoeran'ny ratsy intsony ny tenantsika fa tempolin'Andriamanitra. Noho izany aza ampidirina izay tsy tokony ho ampidirina ao amin'ny toerana izay efa natokan'Andriamanitra ho amin'izany. Mamperitreritra sy mampandiny tena ry havana ity perikopa ity. Tsarovy fa Andriamanitra Jesosy Kristy mivavaka ho antsika, mivavaka ho antsika andro aman'alina izy. Tiany isika hatsapa fa efa azy tsy naman'izao tontolo izao. Noho izany dia sitrany ny tahiry antsika amin'ny alalan'ny teniny mba ho masina tsy hanantsiny eo anatrehany isika rehetra. Raha ho avy ny fotoana izay hiverenany indray dia ahitantsika hoe masina tsy manantsiny isika. Mahiriza indrindra ry havana ary fiadanana eo anao sy ny ankonanao. Amen. Vavaka sika ry havana. Andriamanitra ho any amin'iza tokoa moa zahay fa ianao Andriamanitra ihany no manana teny fiainana mandrakizay. Dia misaotra tompo fa ny teninao tokoa dia aina ho an'izay mahazo azy ary fahasalamana ho an'ny nofina rehetra. Isaoranay ianao Andriamanitra fa miteny aminay mandrakariva, fa raha tsy miteny tokoa moa ianao dia ho aiza izahay ary very fanambola velona izahay Andriamanitra satria miraparapa ny amin'ny aiziny ary tsy mahafantatra izay lalina tokony ho alehanay. Fa misaotra tompo mampatsiahanay indray maka indray fa efa anao Andriamanitra tokoa izahay, efa mitahiry anay ianao ary efa no hamasininao izahay. Izany mivavaka nataon'i Jesosy Kristy tompo ho anay mpianany ankehitriny ary matoko sy mino izahay fa marina aminay ny vavaka ary valy aminay koa zany mba hijoroanay vavolombelona eny amin'ny manodidina anay eny fa efa anao Andriamanitra tokoa izahay. Ankehitriny ary tompo dia te hivavaka aminao izahay, te hangataka aminao izahay ny etaetam-ponay. Ho ankehitriny tompo dia mivavaka izahay ho an'ny firenenay, mangataka ny fiadanana avy aminao izahay tompo ho an'ity firenenay ity. Ka ireo tompona andraikitra maro samihafa izay napetraka ao hitondra ny firenenay dia
mampatsiahivinao indray maka indray fa sambatra tokoa ny fireneno izay mananao Jehova Andriamanitra dia mba hitodika aminao Andriamanitra izy ireny ka anana fahatahorana anao Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra ataony na mivoaka izy ireo tompo na miditra ny tokantranony ny amin'ny toeram-piasana eny dia atsapa fa misy tokoa ianao Andriamanitra ary mamaly ny olona araka ny asany avy dia ankehitriny tompo dia mivavaka ihany koa izay ho andreo rehetra tsy salama na tonga miara mivavaka aminay eto zany na ny any amin'ny tokantrano eny amin'ny toeram-pitsaboana maro samihafa eny dia fantatrao sy miafina aminao Andriamanitra fa efa nentinao Jesosy Kristy tokoa ny fangiry firiana dia tsapanao tsy miafina aminao tompo fa maharary tokoa izany koa izany indrindra tompo no ametrahanay feno ampelan-tananao ny tsy salama rehetra mba mangataka izay tompo ny anomezanao azy reny ny fahasalamana ary ny dokotera izay mitsabo ihany koa tompo dia homenao ny fahalalana avy aminao Andriamanitra mba azony izy ireo mitady ny vahaolana hentina hitsaboana ireny maharary samihafa ireny fenao Andriamanitra mihitsy koa no hanasitrana azy mivavaka izay tompo ho andreo rehetra izay niara-pahoriana inao Andriamanitra ny ampahery azy ireny mandrakariva ary mbola ho ampatsiahivinao fa tsy mahafoina mahasaraka azy ireny tokoa ianao anie hasitrana ny ratra mety mahazo azy ireny mivavaka izay tompo amin'ny fiangonanao dia ny Fjkm izany ary rehetra izay mbola mitory ny anaranao Jesosy Kristy sy mbola manaiky fa ianao tokoa no zanak'Andriamanitra velona dia entina hiambavaka mba hiombona mandrakariva hitomba amin'ny finoana sy ny fitiavana anao Andriamanitra ary mba tena havitrika ny amin'ny fampelezana ny vaovao mahafaly tehirizy ihany koa tompo ny finoan'ny kristianina amasino ny kristianina mba tena ho anao Andriamanitra ary amin'ny zavatra rehetra tanterany dia hijoroany vavolombelona fa masina ny Andriamanitra hivavahany ary masina ihany koa izy ireny mivavaka izay tompo ho an'ny mila vonjy rehetra ary entina ambavaka manokana ny akany fialofana tangaina izay tezana ireny mpanomponao ireny ianao Andriamanitra ny hanome ny fitaovana maro samihafa hamahana azy ireo amin'ny tanan'ny mpanomponao mba ho fitaovana entina hikarakarana azy ireny dia mivavaka izay tompo mba tsy hamela azy ireny ianao fa eo akaikin'izy ireny mandrakariva ka amin'ny zavatra rehetra tanterany tompo dia ho tsapany tokoa fa eo ianao Andriamanitra ny kamboty sy ny mpitondra tena ankehitriny tompo dia samy mivavaka mangina izahay tia metraka feno eo ampelan-tananao ny momba anay tsirairay avy dia noho ny vavaka sanatry ny tsirairay tompo mivavaka izay ho anay rehetra tonga nanatrika eto ampio izay mba ho fitaovana mahomby hizaran'ny fiadanana ho anivon'ny tokantranonay tsirairay avy mba hahatonga ny manodidina ihany koa fa tena velona ny Andriamanitra hivavahanay dia mijoro vavolombelona mandrakariva izahay inanivon'ny ankohonanay inanivon'ny fiarahamonina izay misy anay fantatrao tompo tsy miafina aminao ny filanay tsirairay avy dia matoko sy mino izay fa araky ny sitraponao dia hamaly ny vavaka izay nataonay ianao ankehitriny dia ho fiombonanay dia rahanay manonona vavaka tsara nampianaran'i Jesosy mpiana fa izay manao hoe ranay izay ny an-danitra ho amasina ny anaranao ho tonga ny eny fanjakanao atao any sitraponao ety tany tahaka ny an-danitra meo anay no izay anina sahaza ho anay ary mamela ny elokay tahaka ny melanay izay meloka taminay ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy manafahanay amin'ny ratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary voninahitra mandrakizay amen isaorantsika ny tompo ry havana nafahantsika ny ombona indray tamin'ny fanompoana an'Andriamanitra tamin'ny tian'io ity hamarina ny fotoana isika andeha isika hitsangana no ny hira izay efa voalahatra Safu Yesai lasa ni tompo natin Sitse wotu
feo ny fitarana faly anetoko ritompo tsara mba mijerena nareraka sareny fotoa no nasaha Wana Yesu rana isa raisan'ny finona Tsodrano izay atolotrareo amin'ny anaran'ny tompo vao tanteraka aminareo zany manao hoe ary Andriamanitra ny fiadanany amasina anareo samy ho tanteraka ka hokarovana avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo ary ny tenanareo ho tanteraka ka tsy hanatsiny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy tompontsika mahatoky izay miantso anareo sady izany no hanefa izany amen. Teo an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina amen. Mandeha any amin'ny fifalian'ny Tompo ry havana.